ho ampitomboana ao aminareo mandrakariva reny ny fahasoavana sy ny fiadanana ry avako avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Rehefa alady farany tahaka an'izao matetika dia mame ny lohahevitra isika dia zao misy fanamariana rolo tiako ambara. Voalohany zany ny fiangonana FJKM izay mandrafitra nyity perikopity ry avako dia mizara ny alady 2:50 hitondranam-bavaka ny sampana sy ny sampanasa ary ny asa ao aminy. Dia saminga ianareo mijery an'ity dia alady ninona androany topaza ny hitanareo ao, toera mpamonjena zaza, centre de secours des enfants eny ninity eny Ambohipotsy. Io zany dia toerana izay andraisana an'ireo zazakamboty sy zaza narin'ny ray aman-dreniny zany tsisy pia, zay zany izy io. Noho izany dia anio dia alahady miresaka zaza na ny hitantsika tao amin'ny Genesis 1:20 na ny hitantsika eto amin'ny Matthieu 1:20 ary resaka fitaizana mbola resaka zaza ihany koa ny hitantsika eo amin'ny Hebreo 2:12. Zay ny fanamariana voalohany. Ny fanamariana faharoa mba hitariana antsika dia ny fiangonana dia manome antsika lohahevitra fotsiny hoe manazava. Dia rehefa adika amin'ny teny frantsay zany dia misy telo eo: illuminé izay niraisintsika, éclairé izay zao ny androany, ary koa expliqué, samy manazava daholo zany amin'ny teny gasy. Zay zany mahadisony hoe ndao ny lohahevitra notoriana. Tena ny lohahevitra tsy azo toriana satria tenin'olombelona iny, fa ny soratra masina notoriana zany. Androany zany dia zay mihitsy hoe éclairé, inona ny tian'Andriamanitra hazava amintsika ary mame an'ity volana ity isika. Ny Genesis 1:20 no sokafy ry havana, ny 2:12 ka hatramin'ny 2:20 no hijerentsika an'izany hoe inona ny tian'Andriamanitra hazava amintsika amin'ity anio ity. Rehefa mivakina izy io dia nahitantsika ny tantaran'izy i Abrahama dia alohan'izay aloha zany dia Agara sy Ismaela, dia avy eo dia iza Sara sy Isaka. Zay zany le fianakaviana eto. Ka rehefa tsy naharitra ny amin'ny teny fampanantenana nomen'Andriamanitra hoe mbola hiteraka ianao Abrahama sy Sara, dia Sara mihitsy nanoro-hevitra hoe ndana mananjanaka amin'izy amin'ny Agara. Dia Agara aloha niteraka voalohany any lehilahy antsoina hoe Ismaela. Zay zany araka ny taona nomen'ny mpandinika dia eo amin'ny 13 taona na 14 taona eo dia teraka i Isaka, zay zanaky Sara amin'ny Abrahama. Rehefa teraka io tsy mety tsony ny firaisan'izy ireo satria pirafo tsika tsy afaka miray trano. Dia voaterina anaraka ny tenin'ny Sara i Abrahama hoe roay io mpanompo vavy io, dia Agara zany miaraka amin'ny zanany. Dia lasa taiza zareo, lasa ny renireny tany anefitra. So ihany fa manampitondraina inona? Rano kely tamin'ny tavoara sy mofo zany. Zay zany ny hitantsika eo aloha. Dia rehefa vita zay dia tonga amin'izay eo amin'ny 9 amin'ity 1:20 amin'ny Genesis ity, tonga eo amin'ny 17, 18 ary 19 isika. Eo zany no anakinana ny toriteny ry havana. Inona ny tian'Andriamanitra hazava amintsika amin'ity androany ity, dia zaraina telo arak'ireo ity toriteny ity zany. Voalohany miaino ny mila vonjy Andriamanitra amin'ny 17. Lasitsika miara mamaky ary
amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza dia niantso any Agara ilay anjelin'Andriamanitra tany an-danitra ka nanao taminy hoe inona izato manjoanao ry Agara, aza matahotra fa efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny itoerana. Miaina ny mila vonjy Andriamanitra hoy isika. Tany anefitra rehefa lany ny rano, tsy nisy tsony ny mofo, tsisy ninona azo atao. Noho izany tsy tatiny Agara ny hoe maty eo an-tanany ny zanany, ilay Ismaela zany, dia lasa napetrana izy, napetrany lavidavitra tery any anefitra any zany. Mafy zany satria sady ny tomany izy hoy ny soratra masina, hitantsika izany. Any anefitra tsy misy na inona na inona. Ho any Agara dia zao, mikatona na mihidy aminy ny trano, tany amin'ny trano nisy any izy ty, nisy any Abrahama sy Sara, katona ny trano. Mikatona koa ny tany satria tsisy ny rano, ary mikatona koa ny lanitra, tsisy ny ranonorana na ny toy izany. Tsy misy tsony fanantenana, fa mihidy daholo izay jerena rehetra, ary tany natsapany fa tena nafoy ny olona izy, ary toa nafon'Andriamanitra ry havana. Tamin'izany indrindra nefa no henon'Andriamanitra ny feon'ny zaza, ary misy kilalao teny ity, ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza. Ny dikany anarana hoe Ismaela dia hoe Andriamanitra miaino, Dieu entend. Andriamanitra mitovitovy amin'ny ihany koa Samuela, fa Samuela indray no henon'Andriamanitra. Zay indray zany. Ka ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza, miaino ny zaza koa zany ny tompo. Ary zay mahatonga antsika nanao an'ity lohahevitra, zanaka lohahevitra ty hoe miaino ny mila vonjy ny tompo zany. Eo amin'izay tsy hanana fanantenana intsony, fa toa tapy-dalaka le mikatona, zay jerena rehetra mikatona, tena tsisy azo idirana intsony, na koa tsisy azo ivoahana intsony. Eo anatrehan'izany dia tsy mahafoy Andriamanitra, tsy mahafoy izy na dia ny zaza azo. Ary zany no mahatonga azy eto nanome baiko an'ity renim-pianakaviana ity. Zao ry havana, Andriamanitra tsy mahafoy ao hitantsika rehefa avy eo mibaiko omen'ny fianakaviana, fa andao hitatra koa fa tao amin'ny matitoko 8 anie, 9 dia nahitantsika koa fa naninona nisy an'ireo olona izay nitondra zaza andeha anatona an' Jesosy fa sakanan'iza, sakanan'ny mpianatra. Satria nahoana? Satria neveriny hoe tsy manam-potoana ho amin'ny zaza i Jesosy. Nefa tsy zay, fa Jesosy dia tsy nanaiky, fa hoe andao avy manatona ary dia nametrahany tanana ry havana. Andriamanitra Jesosy Kristy mandray ny mila vonjy, mandray izay voahilikilika, mandray izay verina hoe tapy-dalakale amin'izao fiainana zao ry havana. Ary zany ny tiany tompo hazava amintsika amin'izao farany volana izao ry havana. Zava-dehibe amintsika izany, fa mbola misy ny fanantenana amin'izao fiainana izao. Mazava amintsika ary zao fa mandray mila vonjy manatona azy ny tompo. Ren'Andriamanitra ny feon'izay mitaraina, izay malahelo ry havana. Ary zay mahatonga ry havana hoe matsiaro an'izany lehibe toeram-pamonjena ny zaza eny am-bopotsy zany ren'ny tompo. Fa manana an'izany koa tsika, misy zaza mitaraina, misy zaza mila vonjy, satria amin'izao fiainana izao mafy be haitsika ny any Madagasikara, ka mindomba tsarovantsika mambavaka. Ary raha misy fafana manampy moa amin'ny lafiny rehetra
dia jereny zany fa zava-dehibe aloha rehefa tsaroantsika amambavaka izy ty ary le hoe rehefa ren'andriamanitra reniny tompo ny feon'ny zaza ary mandray izay manatona azy Andriamanitra sy Jesosy Kristy dia zao fizarana faharoa ditantsika ny 9:20 ndao vakitsika indray ary ry havana hoy ny tompo mitsangana arenony zaza ka tatano fataoko firenena lehibe izy ry havako manome andraikitra ny mila vonjy koa Andriamanitra zay zany ty lohateny ity zanaka lohateny faharoa ity manome andraikitra ny mila vonjy izy paiko miaraka amin'ny vava intelo na koe telo metona zay ny tena marina telo metona voalohany mitsangana ry Agara faharoa areny zaza zay mandrimandry efa reraka tsy mihinan-kanina sy tsy sotro rano ary tatano izy midika zany fa mbola misy ny fanantenana kanefa zao tsy maintsy mandray andraikitra ny ray aman-dreny ny ray moa zany efa any Abrahama fa ity ndray Agara zany tsy maintsy mandray andraikitra manomboka eto mantsy dia fiaina vaovao indray no iaina ny Ismaela na dia any amin'ny tany mangetana tsisy rano any anefitra ary mitsangana any an-tany efitra zany tsy moramora ry havana asiny ny hafanana sy ny sisa kanefa zay herikely ao anatsika mitsangana zay ary zay ny fidianana ny hira to hoe mitsangana ianao no mino fa resaka mazava ny tiany tompo ho fatatsika zay no angatahan'ny tompo amintsika ry havana mitsangana amin'izao fiainana izao fa izy mahafantatra ny ataony amintsika tsirairy avy ary mitsangana tsy mandehandeha ho azy fotsiny fa eto hoe mitsangana dia tantano ny zaza Ismaela zany satria Andriamanitra hitantsika n'ity 9:20 tapany farany ity dia efa nanome teny fampanantenana fa Ismaela dia ataony tonga firenena lehibe dia ny razamben'ny Arabo zany hitantsika amin'izao fiainana izao fa saingy izao kosa neny Isaka dika ny anarana hoe Isaka dia tsika na mitsika zany neny Isaka indray dia omeko anao izy ty toerany ity io le tany Kanana le Palestina zany teny fampanantenana zany ry havaka mba hatanteraka ny teny fampanantenana omen'Andriamanitra anao ary omen'Andriamanitra atsika dia ny taranaka atsika dia mila mitsangana tsika ray aman-dreny ry havana tian'Andriamanitra zafy zany mitsangana tsika ray aman-dreny tatano ny zanaka atsika amakivaky an'izao fiainana izao aza vela mihitsy ny zavatra hafa no mitantana azy ny tena zava-doza amintsika izao dia roa ihany ty réseaux sociaux ty zany te hitantana ny zanaka atsika eo manomboka amin'ny Facebook sy ny sisa mba sytona ihany ho ara mety hoe mba afaka baka ohatra na tsy fantatra zay mba mahazo manao Facebook ny zanaka torohevitra anay aloha zany a fanjaratsika zany telo taona efa taona kizy mbola mena telefona zay mihitsy fa reny ny tady hitantana azy amin'izao fiainana zao ary dia zava-doza fa tsy fantantsony ny mazava sy maisina azy zay hitany eo ry havana aoka azavy zany taka zany koa karazam-pivavahana zavatra samy hafa sy izay hitany andavanandro aoka tsy ho namany ny hitantana azy amin'izao fiainana izao fa ianao reniny ianao dadany ianao ray aman-dreny ry havana sarobidy zany a sarobidy zany fa ny teny fampanantenana omen'Andriamanitra efa ao fa te hiara-iasa amintsika izy manome andraikitra atsika izy mba hatanteraka an'izany ry havana eto dia tsindrina manokany ity ary eo kazava ho le fitenenana fa ny ankizy ny zaza dia tsy maintsy tantana atsika ka ty am-piangonana ry havana inona ny ataony ity hiandratsako le lady tsy maintsy tantana atsika koa mba handray ny sakramentany batisa ianao rainy ianao reniny no mitondra azy amin'ny batisa fa tsy mpiantoka mihitsy zay mahatonga atsika hoe oka aloha ny ray aman-dreny hivavaka farafaratsy ny katekomena zay vao atao batisa
ny zanona ndriavana tiany andriamanitra zany mitsangana de tatany ny zanaka anao fa ntefa-panantenana efa ao anao sisa riavana mahireza riavana mahireza fa zava-dehibe zany am'izao alahady farany am'toe manazava ny mpino ny tompo ty riavana raha ny topasa zany le toera-pamonjena za de mba hotsarovantsika mambavaka reo mpanabe samy hafa manomboka amin'ny tali fantatro tsara many satria niarana asa tamiko ny akamaron'ireo de mba tsarovantsika mambavaka mba ho zaza na de voilikilika ary izy ireo de mba ho tafiditra kosa ny fiarahamonina ary azon'ny fanabiazana rehetra mahazo azy ireo ara-tsaina ara-batana ara-panahy andray sy andova ny teny fampanantenana ihany kory havana fa nytanina no apetrako ary inona ny te fampanantenana omen'andriamanitra anao sy ny taranakao fa ny aminao ny lakle manome andraikitra anao ny tompo hitatana ny zaza atanteraka an'izany dizy le fiteny mazava tompoko eny a fahatelo sady farany ozytsika hoe tamin'ny voalohany zava-dehibe ny miainy mila vonjy ny tompo faharoa manome andraikitra ny mila vonjy ny tompo ary fahatelo sady farany manome an'izay ilayntsika ny tompo andininy fasiembefolo dao hiaraka maky ry havana dia nampahiratin'andriamanitra amin'ny masony Agara ka nahita lavaka fatsakany izy ary lasa izy de nameno rano sy ny ototra ka nampisotro rano ny zaza inona ny hevitra zany manome an'izay ilayntsika ny tompo i Agara de misy dingana efatra indray teo aloha telo fozy hoe nampahiratin'andriamanitra amin'ny masony nahita lavaka fatsakana nameno rano ny siny oditra ary nampisotro rano ny zaza feno le efatra jereo le fahatsompanantenana singan'olo ny rery any anefitra mikatona ny lalana rehetra tsisy hita enon'andriamanitra koa azy tohatra ny ny afina nefa deto nampahiratin'andriamanitra zao rehefa ren'andriamanitra ny fitarenantsika tena misy fahagagany ataony eo alohanao de hitatsika io zany hitatsika io fa ino tsara ranorano tamin'ny siny oditra mantsy no eritreretina de sary symbole ny loharano karena azon'ny olona atao azon'ny olona ananana amin'izao fiainan'izao zany zay voafetra ohatra ny karamanao ray volana voafetra zany loharano karena zany le izy teny ilainy zany zay zany le rano amin'le siny oditra fa zao le lavaka fatsakana kosa indray de mampiseho loharanonaina satria ny rano dia aina mitondra fiainana maritra ho an'ny olona eto tany de jereo nge nanovy teo i Agara tsy lany le izy nanovy teo i Agara loharano ny fiainany zany maharitra amonjena atsika na maolona indrindra amin'ny maolona amonjena atsika amin'izao fiainana izao tsisy tsara ohatran'izany hoe mahita rano any nefitra izany ry havana fa ohatrany mahita volameny zany ary ohatrany mahita zavatsoa izany ilavaka fatsakany koa ary ry havako de tandidony Jesosy Kristy loharanonaina manafaka etaeta amin'izao fiainana zao de ny famonjena izany nambarany mofinaina ho an'ny ankizy teo zany hoe Jesosy Kristy fahazavana izy mihitsy ty le lohara ty le rano fatsakana lefa le puits io le lavaka fatsakana io zany ananatsika zay mahasoa atsika tsy amin'izao fiainana zao ihany fa ny amin'ny fiainana mandrakizay ihany tena famonjena ilayntsika lay loharano de Jesosy Kristy zany anivozana ny loharano karena rehetra satria tsika eto amin'ity tany ty mba mila volontsika iainana tsika eto amin'ity tany ty mba mila sakafo isika eto amin'ity tany ty raha marary mba mitsabo teny zany le siny oditra atsakatsika ao amin'i Jesosy Kristy ry havana loharano ny fiainana amin'izao fiainana zao mahereza fa zava-dehibe
zava-dehibe amintsika fananantsika an'ity tompo ity Andriamanitra sy Jesosy Kristy tsy manilikilika fa mandray atsika mazava amintsika ary zao fa fantatry ny tompo ny mahasoa amin'izay mitaraina sy manatona azy mazava amintsika ary zao fa ny rano no ny rainy Agara ary dia lavaka fatsakana izay misy rano be dia be no nomen'Andriamanitra azy maika ve fa ianao koa ry havana fa izao nefa zava-dehibe ny namakitsika nylay Hébreu toko faharoa amin'ny Hébreu toko faharoa ambin'ny folo teo izay mitantara amintsika ny amin'ny endrika fitezana ataon'Andriamanitra izay hoariny amin'ny ray amintsika zany eny an-dalana eny na any anefitra zany na aiza ianao dia izao koa anefa tsy voatery mety ny tsara ihany fa rehefa maditra koa isika miara-dalana amin'ny tompo eny zany dia faiziny izay le hitantsika eto zany nefa tsarovy fa fitiavana ozy fitiavana anao fitiavana antsika no anton'izany ry havako mahafaly ary ny milaza amintsika amin'izao fiafarany ny volana izao fa mazava manana teny fampanantenana ho ahy ho anao ho an'ny ankonanao ho an'ny taranaka ao ny tompo miakina amiko miakina amintsika tsirairay avy no antanteraka an'izany faharoa raha toa ka mandalo hevitra ny fiainanao midina mikatona avokoa ny lalana rehetra toa tsy misy ny azo atao jerena toa tsy ampiray volana tsony ny karama sy ny sisa miakatra andro manalina ny vidim-piainana ry havako manatona ny tompo ary mitsangana manaova izay azo atao fa omen'Andriamanitra aloha rano maharitra ianao aminjeny ianao ilainao amin'izao fiainana izao manatona ny Jesosy na dia misy aza ny sakatsakana hita maso fa manome betsaka ny ilain'izy amin'izao fiainana izao an'Andriamanitra rery ny voninahitra amen